Anatanteraka ny fifidianana ny birao mpitarika ny fizafatao na ny fikambanana ny zanaky ny faritany Toliara ireo mpikambana alohan'ny farany volana jiona izao. Nivoatra izany nandritra ny valandresaka nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety androany. Alohan'ny farany volana jiona ho avy izao no anaovana ny fifidianana eo amin'ny mpitondra ny fizafatao na ny fikambanana ny zanaky faritany Toliara. Fanambarana izay nataon'ny filompitantany ity fikambanana ity Marandrao de Dieu zany mbola manao ny fanisana sy ny fanoratana ny anaran'ireo mpikambana ka tokony hifidy ny mpiandraikitry ny fikambanana amin'izao fotoana izao. Eo an-dalana fanomanana ny fifidianana ny fizafatao. Ny antony tsy nampizatrahatra amin'izay dia tsotra ihany. Azavaina eto hatramin'izay ka hatramin'izao nampisan'ny fizafatao efa telopolo taona mahery zay isaky ny misy fanovana birao dia natao nentim-paharaza ny fifidianana tsangatana natao ary rehefa natao tsangatana dia mipetraka tokoa ny fomba fiteny hoe ny maharesy tsy ombina azy resy tsy akoray fa fandraitanana mifanoroka dia mifanandrina dia milamina rehefa taty amparany izy ohatrany miasarosarotra ny fotoana moa araka ny fotoana izay iaina na ara-tsosialy na ara-politika miova ny zavatra rehetra dia nahatsapa zay hoe raha tsy atao fifidianana latsabato dia tsy maintsy hisy foana ny olana. Anatanteraka ny fifampiarabana no ny fatratrarana ny taona vaovao moa ny fikambanana nalady ho avy izao eny vodovorona ka amin'ny fotoana io no ampahafantarana ny be sy ny maro ny mikasika ny fifidianana izay ohatrehan'izy ireo. Dia iny fanadihadiny indray tompoko lahy sy tompoko vavy no nentina nanakatonana ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity isaorana ianao izany nanaraka izany hatramin'ny farany. Felo matompoko.